Natao zao fampiofanana ny recevera na ny mpanampy ny chauffeur-ny bus eto an-tampon-tanan'ny Mahajanga zany. Sorana mialoha eto aloha moa zany moaloha ny PDS ary ny lefitra faharoa ny PDS izay nanome lalana ary nampanao anay an'ity fiofanana ho an'ny recevera-ny bus ity. Efa vita iny ny mpamily bus. Entina hanatsarana ny kalitaon'ny fitaterana eto an-tampon-tanana amin'ny Mahajanga sy manodidina ty nanaovana an'izao fiofanana ny recevera zao. Ampina izy ireo amin'ny fitondran-tenany mandritra ny akan'ny fiara miaraka amin'ny mpamily any amin'ny garazin'ny fiara ary ny fitondrasana ny olona ary indrindrandrindra fitondran-tena ny sy ny fahadiovana ary ny fandraisana tanana ireo mpandeha izay hiditra hiaraka aminy ao anatin'ny bus. Entanina amin'izany koa izy ary ampina izy satria betsaka ny olona menomenina amin'ny resaka fahadiovana ny tsy fanajana ny mpandeha izay mampikaikaika ny olona sasany ka mifanampy isika aminazy io na ho antsika mpandeha koa dia misy devoir antsika koa aminazy io mba tsy hisiany disadisa ao anatin'ny fiara mandritra ny fotoana andehanantsika ao anatin'ny fiara io. Zay angamba no tena antsika ary ny tanjona mba hisian'ny filaminana ary taratra ny fandrosoana amin'ny faritra anankiray koa mantsy io fandrindrana tsara sy ny fifandraisana tsara amin'ny resaka fitateram-bahoaka io.